RN 95.2 manolotra ho atsika. Keondalana. Tantara nosoratany antenana. Ireo amelan'ny tantara, Aina Kristal, Tomona Caroline, miaraka amin'ny Daniel, Kabanto Maeva, Andry Tafita Mikael, ary Vita Iatsoa ADN. Nandray veo, pitikafo, nandrindra lafiny ara-teknika, sarobidy sy dela. Fa izay ihany ity Raisa. Efa sasakadiny izay tsika izay lany tonga lato. Saka izay ihany le sy tapitra le ankadra matany akajo io vona hita tika. Ka bosy efa mifanarahanareo teo ihany fotoana ny famobezana. Sady raha ihany nge maimaika teo ka inona indray mampimenimena ny lahy io. Sa raisan'ny lao ho atsoko indray izany. Ka iza kosa le izany tsy menimenina. Amin'ny raika ambin'ny folo nge fanarahana hoe io anatin'ny be io e. Nefa efa mifiry izao. Raha mihetsika eo aloha ny lohako dia lozako tolisany. Fa inona ary tia mba kalma ihany za jereo mane maso manodidina fa ty amintsika daholo. Atoroaka ny tompony andraikitra ato ane fa atovy tsara. Nga matezitra ity izao a. Afangamo za faly amin'lahy. Asa mba tezitra ihany fa mba hafienina rehefa tezelina so tsarasarain'ny olona fahatany eo. Tena omeko 10 minitra le ty sisa varambola sy tonga aoriana an'izay dia lasa a. Ny ataoko koa mbola be dia be. Sy mety efa ho avy izay ka. Efa ho avy. Efa ho avy nefa tsy hita ihany hoe aiza. Mba manao fotoana gasy koa izany raha sifaka. Sa mba kalma ho ahy lahy. Sady efa imeditra amin'ny varavarana izy any. Izany no tena hoe miandry mpanjaka le ty miandry atsiko. Sady sady tanany lahy veny fa lasa ny ambadika an'ilay izy fa tsy matazo raha. Tena tsy mahita marina izany. Nefa nika efa nikopako. Nareo aloha enjea kely any vetivety. Nanare, diaza labe koa. Elese. Raisa. Raisa. Zany koa ve moa eny. Etiko tsy mba azo itabadabana akory. Io fa mitakelikeliky. Fa aiza foana koa siny. Sa fe mbola tsy tonga? Rive ponctuel be koa fe dia mbola tsy tonga izay. Io kosa ny menjaka. Menja. Raisa. Tsy indray andro any fa fianao dia tsy nisy nalalaka tonona antsika. Zany. Tena elana tsiny reto fa tsy nahazo biso teo Mahamasina mihitsy za moa ninona fa mivava andrivo tatazanako. Fa efa ela nganareo ny tonga tato? Efa elaela ihany. Ary andao amin'izay aloha. Jerenao anie fijery andrivo. Tena mila hivoaka amin'ny masiny mijery anao. Tena anjara anao no mandamy manio. Elesa. Tena afona lesa ry fa tena tara be zany ny anao hoe moa tsy mifonafona foana nefa tsy miova mihitsy zany tonga le hoe azafady mierinako. Azafady moa lesa. Fa manahoana aloha nareo ralahy adingo tokoa ny rahata. Salama tsara aloha raha ny tenako e. Za koa aloha salama tsara. Tsara izany ka. Ary andao amin'izay raha-tomboka le travail de groupe sady tsy maintsy fitaina androany anio e. Tsy vitako mantsy ny anio any raha alinako. Ianao ihany moa no natara teoko. Avoaly ty le bokiny amin'ny lary miza kana hevitra. Ohatra every reto mbola tsy nanao ninona mihitsy hatrizay tsy nahatongavako izay. Ka travail de groupe anie le izy fa tsy hoe travail individuel na hoe travail de binôme. Izay indray menja sy ny any ihany. Fa ry fa atao tsy mba te mihitsy androany. Sa tezitra amiko. Tsy zany fa mba tsy mahita lazaina fotsiny aka. Za koa e. Sanandro azy alahy miresaka beko. Tazako foana anie nareo sy menja e. Io dia mengolagola fahatany aty. Mandreraka mihitsy izany raha olona ka. Vao tamin'ny ny tazako mifampitatana tamin'ilay rangahy iny dia izao dia efa mitapitapy aty amiko aty sady. Tovariana be any rivo izany e. Oe, azafady. Nahoana izy ianao teo? Ianao ary tao tsy mifantoka mihitsiko. Fa andao amin'izay ranomboka e. Ndao ary. Efa io tafavoaka keo le boky taty amiko dia tonga dia vakivaky eo aty. Aleo ary vakiko vetivety e. Reraka sady zany ka.
Tsy maninona ve sady miankina eto amin'ilay eto ary rehefa mamaky an'ity? Ianao aza moa efa miankina amiko, inona ntsony no teneniko eo e? Masika koa ianao ka? Mba hafahafa kosa ny fihetsika raha isa izany. Ny tia marina tsy tiana fa tsy tia ny tiana. Mba nanahoana izay dadany e? Efa nanahoana ilay aretina nahazo azy niantsoana maika tamin'iny? Iny laharana fantaniantsoana iny koa moa tsy afaka atsoina fa mbola adiny telo miala ny tanàna no misy azy. Izy naka fanafody izao ny haingo farany. Toa malahelo asa izany ka. Dia tena hoe no zato koa moa izany dia sao sisa ny faranao dada. Tsy omeko tsy ny any ianao fa fitiavan-janaka daholo izany. Ary mivoady aminao ary dada fa tsy maintsy fitako ny fianarako aty na dia hamosaky ny aiko aza. Iny e, na ny amako manontolo mihitsy. Vonona ny anarana fiainatsika mianaka e. Inona mbola ho ela tokoa azy izany? Marary azy izany vatako izany ary mila hialatra amin'ny aiko mihitsy. Fa mba inona loatra ary ny ady sokoray no dia avelanao iaina an'izao fahoriana mahazo azo ahy. Mamindrafo amiko tompo dia afao amin'izao aretiko izao fa mbola mila ny zanako. Ary mba manao namarina ary izy an'izay e. Mba salama tsara ihany ve? Mba endry ihany koa? Mandeha tsara ihany koa ve ny fianarany any? Okenao tompo hiaro azy amin'ny loza izay mety antso azy any. Tsy mba efa ninina mantsy raha misaraka aminao ka aza mba hafoinao izay raha io. Amen. Ary aleo aloha hiezaka hiarina kely eto aloha mba hamana rano kely fa tena mangetaeta be azy izany sady hinanako an'ity ampina paracetamol ty ihany koa. Fazava eny hafahafa sa misy zavatra hafahafa tiany papa atao izany? Voatsela izay dia nanomboka hanao fihetsika tsy toy ny mahazatra izany izy. Eza ve ka rehefa eny an-dalana eny izay dia tsy manaiky mihitsy izy raha tsy mifampitatana aminy anefa iny itsiny. Na ny olona mahita anay aza toa mierikerika sy manara-maso avokoa. Ny sasany aza motoa mijery anaty ezo izany ko. Angamba efa heverin'olona mpivady mihitsy izay indrindra. Fa inona aza ny anton'izany? Mba lasa saina ihany aka. Toa tena tsy maro mihitsy ny saiko izany raha angamba mieritreritra ny dada ka. Aiza ve ka vao mihodina kely dia ohatrany hoe hitako mitsikitsiky anaty masoko izany ny endriny. Amin'ny alina indray moa dia tsy sasatra ny manohy azy mihitsy. Sao dia sanatria aza misy zavatra mahazo azy any e. Ahoana re ny fomba halalako ny zavatra mahazo azy any? Ny finday ty tsy misy. Ny taratasy koa tsy tonga any raha tsy afaka roa andro. Tena vahalalana mihitsy ny saiko sy ny troko izany ka. Ary sao dia mahavaolana aza le mitsidika azy any e. Nataoko hoe 3 andro fotsiny aza. Tena mety ranga izany a. Roviana marina misy fiaramidina any. Inona moa androany? Zao maka i. Isaky ny larobia nefa vao misy. Tena laoko mihitsy ranga midina any aloha amin'ny larobia dia mahafantatra ny tena manjo azy amin'izay a. Tri, ary toa efa tonga ty sahady rivo izany le ty. Mikamoso miditra amin'ny 20 andro. Sa mbola tany be indray le io. Fa inona foana raha mahavariana ny detaly izany fa tato ato izay toa lasalasa mborona foana lery.
Sa misy olana ve? Dia olana inona nefa ka? Fitiavana sa fiainana? Aleo mihitsy aloha anontaniana sao mba misy azo ifanampiana ihany. Aleo ataoniko. Akory lesy Rarivo a? Lasalasa avinany any ela zany. Fa misy inona? Orlety e. Rivo a? Oay, lahy koly ty manaitra ka. Efa elankalany tonga teo sa voaingina fa tena tsy tazako masoko. Tsy tazako mihitsy na tonga avy lahy teo. Fa inona ho amin'ny mavarim-bariana ny lahy io e? Zay ny lazaiko teo. Marary angahy lasa. Salama tsara ka. Fa ny zavatra mahavariana kely fotsiny zay teo e. Ary oa e. Faiza zany le sipaka malina iny toa tsy niaraka tamin'ny landro. Raha isavy? Tsy haiko lesy fa zay koa anie tsy mifanao fotoana androany. Fa sao lesy e. Raha misy ny tsy filaminana dia aza misalasala miteny sao dia mba misy azo ifanampiana ihany. Inona moa lesy ny mampikama? Lazao e. Tsisy ny inona lesy e. Fa misaotra ny lahy ihany aloha ny amin'izay. Ga inona hono ny vavoany loha e. Tsy misy ninona lesy fa sao tonga aty izao indray. Mianatra ny olona dia mba mianatra ihany koa ny teny. Marina lety zany e. Ka andao amin'izay zany tsika amin'izany mahiditra fa efa azo idirana ny salina amin'izao. Za mbola maki an'ilay lesona vito maly iny aloha fa tapaka foana ny jiro tamin'ny alina dia tsy hisy fotoana namakiko an'izy mihitsy ako. Fa ilaty lesy tena mianatra ka. Ny ahy iny zao herinandro tsy ahatongavan'ny examen vovovako raha njany akamoky zany. Za koa lesy dia hoe mianatra eo mamezaka mamita ny ataikitra zaza fotsiny a. Sady hianatra koa zao no mavitako aloha dia ataoko tsara le izy e. Masotra lesy dia mba atao miany koa zay mba azotoany lahy. Fa mba ahoana ihany ary aty. Angah moa dia tena ratsy be mihitsy ny endriko toa. Tsy mba misy miraika amiko mihitsy ny lehilahy rehetra ato amin'ny oniversite. Kanefa ny raha fijeriko ny tenako dia toa mba mpikaina sy endrena ihany ahy. Ny volo mba malamy ery, ny hoditra malandina. Ary afaka mifanina tsara amin'ireo lazaina hoe tsara tarehy mihitsy ary. Sa fe sanatria ka hijanona tovovavy avoa indray raha isa. Non kosa aloha. Tsy mino an'izany kosa e. Fa imenjana ka toa ohatran'ny manam-pitiavana ihany. Ohatran'ny hitako manao fiatsika sy manao fijery hafahafa izay manko izy rehefa izay tafiaraka iny. Kanefa neny foko toa ohatran'ny tsy mihetsika mihitsy. Fa alena manina aza ny toa ohatran'ny mampiatsika amin'ny mafanifoko sy mampidoboka azy rehefa izay mifampijery tampoka iny. Dia sanatria fe tia mpitiavana amin'ny lehilahy iny. Ka tsy loza. Ahoana ny ilazako an'izany aminy? Dia ahoana koa dada sy neny amin'izany ka? Ka tsy voaroakatatra anatao raha izany? Aza hitako aza mahita any izany. Za ihany koa ty toa ohatry ny adalaka. Izy aza toa tsy miraika amikory nefa ny any saina ny fa lasa lavitra sady. Toa ohatry mody mifanina fotsiny ary ilay tao amin'ny be iniko. Tsy nanaitra azy akory. Aleo aloha andeha ny fotoana dia hita eo ka. Fa na izany na tsy izany raha mila mihetsika indray raha tsara teo vadin'ny Rivo a. Sady efa ireo aloha ireo ihany koa izy mirahalahy fa alefonjeko iny. Manahoana nareo roalahy? Manahoana kira isa? Efa tara indray indry. Soa ihany fa mbola tsy tonga amin'ny mpampianatra. Efa ela ihany ny fiandrasana beseo mamasiny. Ary toa miavana be ho Rivo e. Orlety e. Fa inona foana aloha mahavariana ny lahy e. Rivo. Tena azafady letsy e. Ahoana izay lahy teo? Raha isa efa tonga koa. Manahoana ianao? Manahoana Rivo a? Tena misy olana mihitsy ela io ka. Tsisy olan'izany hoa fa variana tao tamin'ny lesona fotsiny. Marina tokoa ny izany Rivo e. Toa tsy toy ny isan'andro mihitsy ny fahitako anao e. Sady toa reraka be izany ny endrika asan'ny masonao. Aleo lesy ahy tsofika atao foana eto romenja fa tsy tiako ny fanakaiky amin'ity mpianatra akaiky ity a. Ndry koa izany. Ao ary fa mandreraka tsy. Satra lesy a. Izay fotsiny ny sady amin'izao mba eto akaikin'ny Rivo no mipetraka. Ka ary sao dia tokony hifindra ary ahy. Manelingelina anareo fotsiny. Aiza koa ary lahy e. Dia manelingelina ahoana koa ka?
Nga moa zany tsy mety raha hoe mifanakaiky zay. Ataoko fa mitovy foana n'aiza n'aiza miperaka satria andragina le aty e. Ka iray sangy eny makamo eo e. Isy mandeha any koa la raha efindra zay zany avy ve. Milamina raha gana rehefa makamo be a. Sady oaka izay koa fa mijeriny hoe aty amintsika daholo ny mason'izao tontolo izao. De samy mangina amin'izay koa fa tsisy fatohana ka. Ka imenja ihany oko. Fa iza moa nanomboka teo ka? Za? Tena mba oaka izay ry zareo marina e. Azafady lesy. Ewe mahan'izany ihany e. Azafady lesy rivo a. Voaray izay e. Tena tsy haiko mihitsy ny manafinafy etsepoko vao eto akaikin'ny rivo a. Ohatran'ny satroko foana nakaiky azy. Izao ny angambany atao ety. Tena tia andrivo tokoa ve ahy? Kaloma ihany ry loha raha isa. Izay vao tena tsapako fa tena manam-pitiavana andrivo mihitsy raha isa kanefa rivo totsony raharaha azy akory. Raha mba taty amiko matsy ianao raha isa nanao amin'izao fetsika izao dia efa raikitra ny amintsika roa. Izay ngetra izy. Fa inona loto mahalasa sain'andrity e. Efa elaela ihany izay nahatsikaritra fa lasa varim-bariana tamiko izany ry io. Misy olana angany zanako. Raisa. Ohay, maman. Maman koa manaitra. Ndry mihitsy mivariana be fa niantso andry moramora aty eo. Fa misy olana nga ho andry io. Non ka tsy misy olana maman fa lasa saina fianarako fotsiny a. Aza mandainga retsy a. Rendriany ahy e. Haiko tsara manavaka mahazo andry. Fietsika kely ray monja. Dia afaka makikony ao an-tsaindry ao. Ny endry maman koa zany. Efa hoe tsy misy olana ho ahy. Fa inona mahatezitra andry amin'izany e. Fa notaniana tsotra ny apetrako e. Ka ny endry maman anefa ilazana hoe tsisy ninina mbola mesista ihany. Hafahafa mihitsy ndry izany a. Dia avelako hoe ndrisy ny olona ndry raha izany e. Za koa andeha hanao ohano fa nefa miandro eo izay ny chauffeur. Lasa. Maman. Fa misy inona indray e. Verena aloha dia mipetra eto akaiky fa misy resaka tiako resahana maman e. Efa haiko aneo ahy e. Ka inona ary le resaka? Ka zaho aniry maman e. La zao fa inona ary ty lozana mikoakoatra aloha ty fotsiny? Inona ny olanao? Ka zaho ary maman misy olo izay ihany nanjary tiako. Ay ve. Dia inona ny olana amin'izany? Everiko fa zavatra tsara izany. Ka ny olana aniry maman. Maninona? Ka tambanivohitra ny izy dia tsy haiko na ity ana tsy e. Inona tsara? Tambanivohitra? Adala angandry io? Efa bikaina tsara tareto andry io ve dia hiaraka amin'ny tambanivohitra? Ka izy aniry maman tiako e. Tiako. Manomboka eto a. Dia adinoza ny olona tiako izany. Tsy tia haino an'izany tsony a. Sady manala baraka zany no manetry ny voninahitro. Mazava amin'izay zany. Zay fa lasa. Ka maman tena latsisy marina. Zay ary lefa naposiko. Mba mahatomboninahitra koa ngery maman zany. Ohatrany hoe tsy mbola nitesy teo amin'ny fiainany. Dia hoanandray re zany ny ataoko e. Ao adinoko tokoa ve rivo e. Nefa nika tena tsy mitsahatra amin'ny tempo azy ny foko e. Tena tsy fitako izany ka. Tompo, mba ampio aho, mba tatandre ny fiainam-pitiavako e. Tena misaotra an'Andriamanitra fa afaka ihany ny aretina nahazo ahy iny. Efa mba miverina miloha ny fahasalamako aloha na dia hoe inoko hoe mbola valabalaka ihany ny tenako. Mafy koa ny asa nataoko taloha ireny e. Aiza moa ny tsy harary. Tena aleo amin'izay mitandrina manomboka eto izao sazian'Andriamanitra ka voasarika ny medisiny azy. Fa
fa mba nanao ahoana ary ilay zanako in'izay any e. Mety mbola mitaintaina mafy izy zay satria tsy mbola nampahafantariko azy mihitsy ny toy ny fahasalamako hatramin'ilay zanaka fanafody iny. Tena hiakatra any rahampitso sady rahampitso ihany koa talata dia mba misy fiara miakatra. Ie, tena aleo mihitsy miakatra kely any sady mba makamaka aina kely ihany koa e. Aleo aloha mahita an'ity ety mody avy matory e. Sady tsy maintsy fitaiko reto alohan'ny andanako mody amin'ny larobia. Efa nanahoana ary izay dadany. Enganery tompo mba efa ho salama tsara izy vataniko any. Za koa ty dia variana amin'ny saina an'izany eto ndraika. Aiza tokoa moa teo. Na vitako sy ny tsy vitako satao tsy tadidiko tsoniko. Lasary papa a? Efa misy mpitrangany amin'ny diany? Ie, efa misy me maman ty ka. Ndao ary e. Iny palasa. Izay ivoaka ihany koa dia arahako iny akato iny. Tsy maintsy mitavana menaka ihany koa mpamono ny voay e. Andeha fiara dia mba afaka manitrika tsara ny fiara mandra-patongany ihany. Tsy maintsy arahako ndry androany ary manja kely vitako amin'izay izay lehilahy manadalandry ihany ka mampivatoetra sy fihetsika ndry tahako izao. Na ilay mifampitantanamiko aza atao lasa nahamenatra andriko. Tsy hamelako ndrika. Tsy maintsy aleo tazana zamiko eto amin'izay. Eto matsany tsy tazana sady tsy hita ihany koa. Efa nanova pôzy tanteraka ka inoko fa tsy hafantatra ntsony eto. Indrindrandrindra fa hampianatra. Na raha isaza ve dia atsikahatra akory amin'izao e. Fa hoaizy tiaka izany raha isa. Ankory efa nomboka e. Andao aloha mba hiaraka amiko vetivety hitady gote ny buvety ilay tsy fa tena nona sahady a. Ianao koa izany ka. Dia manina nefa zao raha mezany netindrita ty e. Izy zao haiko tsara fa mazoto amin'izaniko. Za koa ary lesy mba gagako. Sy mangina koa ianao e. Tsy lanitra sahako fa hariva sady za koa tsy tia miaraka aminao. Mandehana lesilesy amin'ny faly eo hijanona eky ihany ka. Ary ndao ary fa taraiky be. Ka andao ary e. Ary ianao amin'izay raha toko amin'izao dia tonga dia raisy ny tany mba ifampitantan'izay. Raisa, finny tataonao ty iny e. Mba mahaiza mipetraka ka. Avitsoro ny tanaka fa mahasarotsaina manodidina. Tsy rifo a. Tsy afotra izany ty raha tsy voalazako ny antony. Avelao an-tanaka fa zatazomy mamafa ohatr'izao. Sady inona koa izany anton'izany inona ka. Aleo aloha tafavoaka ty voalazaiko anao ka. Ka tafavoaka ary tsika izao dia inona amin'izay ilay antony inona. Ka zao ary dia mbola tsy ny lafoana kosa ve fa manam-pitiavana lahy Raisa. ka ny andro ihany any fa atao ohatran'ny tsy hitany lahy akory sady tsy tsapalahy fitiavako an'ilay. Io tokoa eny. Ary aleo anatona pena. Inelahy! Afiza moa elahy mianatra manadala zanako. Fa ahoana kosa raha miseny dia mamelaka taniko ohatr'izany ianao a. Fa iza ny zanako eo iza? Papa? Za tokoa ty. Ary io anilalalahy io zanako. Fa raha mahafantatra anao tompoko. Diso kely ianao fa tsy miaraka izany izay. Efa mifampitondra ohatran'ny mpianadahy. Reny fihetsika reny vely ty dia mbola sahala ihany no teny fa mpianadahy. Andre milahy manadala ny zanako fa avitaiko ohatreo koa ny avenir an'lahy. Tsy manan-kera malinanao fa voaraisa tompoko. Aleo andeha hianatra ary. Mandehana mihitsy mandeha any e. Efa mampitandrina zay a. Ary moa zao ny ataonao aty fa tsy mianatra akory raha isa. Fa inona ry papa ty ataonao ty a? Tena manala baraka mihitsy ty ampianarana ty.
Jereo nefa aty amintsika daholo ny mason'ny mpandalo e. Bantory teky ny raha andry sady mainty be mitamba ny volo sanao ny mba reny banto bobo sy manakatao reny. Tsisy idiranao zany ry papa. Tikisa raha zay ny tetavinao. Ary mandeha any miala amin'izay fa mahakamo be ka. Any an-trano mifanazava amin'izany. Tsy ilaiko ahy ianao miresaka amin'ny intsony a. Ratsy zany matoko intsy. Papa? Miarabanao Ramsia? Miarabansia? Fa iza moa se? Mpianatra ety Ankatso ary mpiara-mianatra amin'ny ray sasanakoho. Inona moa ny idiranao amin'izanako? Araka daholo reny fifandirana teo aminareo telo reny ka sao dia mba misy azo ifanarahana Ramsia. Tsy azoko. Azo ifanarahana ho? Sao ary? Aleo tonga dia tsoroko raha mety aminao dia karamao anara-masiny zanakao sy Rivo e. Rivo moa ny anaran'le likala teo iny? Eny Ramsia, zay tokoa. Ary efitra mety kosa zany a. Fa tena mampanantena kosa ianao fa vitanao no mitatitra an'izany amin'ny tsipriany a. Tena mahazo manantena ianao Ramsia. Raha ilaina aza ny sary sy mividy eo dia omeko anao. Mahatoky an'si ahy. Mahazo matoky. Fa tandremo kosa no mivadika amiko a. Aloha misy vola kely anomboana ny asa. Roaly ty. Ramsia, sao dia mba kely kosa ty e. Adelika be any le asa ataoko e. Iny aloha ny azoko mena fa rehefa vitanao ny asa ataontsika zay mety. Eo ary Ramsia, ka omeo ary ny fomba azoko anao. Ndao ary ho anaty fiara dia any omeko anao e. Tsy aritrely antsika fa sao dia miaya zavatra izy roa teo raha tsy tazany tampoka teo. Tsy elitsika anao any ka. Andao ary. Tahin'Andriamanitra ianao Raisa. Azarahana ohatr' izao tsony fa tsy tianana problème amin'olona ka. Rivo fona aminao fa tsy fantatro ny ireny trango teo ireny. Ny toetra ny dadako efa hatramin'izay reny fa tsy naposiko tonga taty izy androany. Tena mifona aminao Raisa. Aleo ianao mifindra ka. Na rehefa tsy hifindra ihany ianao dia aleo sa ny hifindra. Jereny fa manara-maso antsika daholo ny ray mpianarana. Tsy kosa Rivo tsy miala eto ary tsy avelako hiala eto koa ianao satria tiako loatra ny ianao e. Tsy adalan'ny olona ray akory nandeha hamozako sy analavirako anao. Tena janonany aloha ilay resaka fitiavana fa tena tsy mbola te hifantoka amin'izany amin'izao e. Ny fianarako izao aloha ny matematisako. Sady aleo koa andeha ody rehefa tena tsy tantinao ny mahita e. Aza mba manao an'io moa Rivo mitsanona moa e. Tena miala tsiny aminao Raisa. Veloma ianao fa aleoko mihitsy mody. Rivo kosa e. Manaraka anao Mijanona ho ahy ianao. Fa za tsy maintsy mandeha manaraka anao e. Raisa, aza mpijalina ohatran'izao fa mba velao ry a. Asody ray misy marary atsika ka azo felaka fandroany indray a. Tsy kosa Rivo tsy maintsy manaraka anao a. Avelao anao ny tanako a. Ay moa mbola tsy fa ihany elahy io. Papa, avelao izy. Manginy ianao e. Ary tsy laiko miteny eo akory. Efa nampitandremo kely ahy teo ka mata teo sara vokatry ny didoalina. Zany aloha ny daka be. Mba marary kosa anie zany Ramse. Tsy rarahako e. Sady tsisy idirako zany fa ny zanako ferina tsy sary zoro amiko. Ay mbola mamaly ihany. Sady zany tosika mafy be zany mety amin'lahy. Andriamanitra ory papa. Fa manina izy ny atosika ao. Jereo any izy raha tsy nividy be tamin'ny atohatra. Rivo. Tsy ilaiko akory ianao manatona an'io a. Andao ianao manaraka ahy. Andao ianao mody fa tsy zao ny nampandehanako anao aty fa hianatra. Nao papa. Mandeha ianao mandeha fa aleo lavitra ny tiako. Mitady anga ianao. Taoviko izay ataonao fa za tsy miala eto izany. Rivo. Io lesy moromenja mba vonjeo a. Rivo. Tao jerena fotsiny. Ampiaranao zany fa tsy misy idirako a. Sady andao amin'izay andeha fa hariva ny andro e. Aleo io eo. Ary avelaonao koa ny tanako fa mandeha any ianao mandeha any.
Ary alaka keriko ty amin'izay fatotra any ato manaikitra mitady akoho ty sipy ty a ianao hoe tena mafy kosa felaka anazy azany tena ianko metana hatramin'ny takolako mihitsy papa tesanao fe ahoana moa tosako e atindao aby ary aza taritaritana toy izao ary papa fa marary anie zany ianao beloka esolany ty goudron ty belo loatra de tsy maintsy tarity riva mbola iny any fa maninona ny atosiko mafy toy izao e tsy mivoaka etsony ianao fa misy inona ry izy mianaka ary ina ny ataondreo amin'ny tany eo mitsangana dia mipetra ery ambony farafara ery aloha dia azavao misy inona antanio any zanako ny adalana ary milamina aloha ianao e fa misy inona kira isa ain'Andriamanitra renareo e mandehana no mivoaka ty avelo ao zarery fa misy inona kira mba tatarao a mandehana alohanareo mandeha azafady indrindra andao raha matoy voaka fa efa voaroka tsy misy kay e andao sa ho taritika ko ianao vo ivoaka fa inona ty mahazo anao ty rivera aleo fa ivoaka dia mba tataro zay zavanitranga tany ka inona mo fa tsy ny adalana ny zanakao ihany e manjavozavo amiko zany ampifanazavana misimisy kokoa re rivera zao azy tatrako ny sazolo tamin'ny bandy tambavy mavomavo iny ny zanakao vavy inona tsara zany e tanavo ny vinantolano raisa voay ty tamy ty tsy efa anteneniko mondry voay aho a io ve amoanao eo e de fo mihomana raha matoperina tena mbola raiko marary aza ny lohalako zany so ihany koa aloha fa mba nalefan'le dokotera notimaly fa tsy nitazominy tany la efa vita le passement e raha tsy zany e tena efa zaherina teo a iza ny anatitra sakafo iza koa mba nikarakara nyveriko indray aloha mba tsy tena hoe lalina be ozy ny dokotera e fa isorana ny tompo loha tsy teo amin'ny verifana iny fa raha tsy zany mba efa nandao ny tany aho maly fa inona loatra zany raha tsy vitako e dia inona koa ny akalan'indra amin'iziny a tena vita tokoa mantsy ny nanosika mafy teo amin'iny tohatra iny ka nahampenjerinahitra amin'ny ambany tany a dia noho ny fahasahirana anay tokoa ve sa noho ny amin'ny matamba mivoatra sa kosa ve antony hafa mihitsy e tena lasa ihany ny saiko dia ahoana zany ny atao e mbola no hianatra ve dia ahoana nefa raha mihoana amin'iny any indray tsy zay aho vao tena ho faty nefa ahoana fianarana efa naminao tena hatrizay ho ajanona ve sanatria kosa zany sa zay mihitsy aloha mody any amin'ny data aloha raha pitso nefa ahoana indray fatairany raha mahita an'izao very amin'ny lohako izao nefa tena vaka ny saiko avalalana tanteraka mihitsy apio re Andriamanitra ary mba hay tsara izay mihitsy tena tsy mbola hitako mihitsy mantsy na tany amin'ny hopitaly aza atao mpiara-mianatra hafa iny mikarakara tany dia sanadria koa ve nanaovana iny amin'izay iny ratsy tany e ny aza hitako aza mahitany zany ary nanahoana koa raha iza tena tia tokoa ve sa sanatria namandrika fotsiny aleo aloha hitsangana dia hikarakara sakafo maraina ka aleo miezaka mitandrina tsara aloha so misy fianjerahana indray mba nanao anazy ze rifo e tsy natsiaro tena tamin'ny injera teo e
Tena menatra mafy azy fa tsy dia fankahita-tava amintsony. Raha tsy namikirako mantsy izy tsy tratra ny toy ireny. Indrisy, izaho koa nenti-pitiavana loatra ka enganeka mba tsy nisy nahazo azy ihany fa raha tsy izany dia tena nenina mikika tanteraka. Nonany azy izany nefa koa tsy tia ahita amin'ny papa. Ato moa na rano aza tsy misy fa any anaty vata fampangatsiahana avokoa ny rehetrako. Izany tokoa ny atao hoe fiainana. Manomboka amin'izay ny asan'ny lary mihitsy. Mila mahita vokatra ilahy raha tsy izany votra ny vola be. Sady somba tratra ihany koa ny tanjony. Fa efa ampy an'ilay bahany tambany vola iny koa aloha ireny nahazoazo maly ireny. Fay tanteraka iny izay. Na raha isa ihany koa aza mety efa mba fay. Fielaka mandrivorivo ireny ve. Sady amin'izay eo mason'ny mpiara-mianatra. Anjaran'ny lahy sisa desy raha mienja. Raha isan'ny tanjona ka na iza manelingely lany lalana dia fitaina daholo. Sady aleo amin'izay aloha hiditra fa efa iny tasako nitsofoka ao am-pianarana iny rivo. Ary toa mbola azo tonga ty amin'ny mezatra amin'izao. Fa lasay zary. Mahampitaitaina koa izy izany a. Zaho kosa aloha androany tsy hipetraka eny amin'ny toerana mahazatra ialako amin'ny fifanijona amin'ny ray say. Aleo mezaka hatrany mba hahatrarana ny tanjo. Eto kosa mety. Aleoko mipetraka amin'izay sady efa imiditra iny koa mpampianatra. Iny koa mihitsy iny. Dia namba tsy naninona kosa izy a. Aleo aloha any izany fa tsy etika eo ihany ve iny. Lety fa lazaiza tampoka tiako ary le irivo e. Findra toerana ve. Aleo koranga ao any. Amin'izay mba tsy tsikaritra hoe manara-maso azy. Izay rivo e. Efa ny ampianarana izy izay. Na inkitono na inkitranga rivo dia tsy maintsy ataoko izay ahafantarana fa tena tiako ianao. Na tsy anjarako tokoa azy ianao dia vonona ny tianao hatrany ary ampijanona ny fitiavako anao. Mbola vela kosa raha matoperina vao tonga eo e. Mbola raha natony vao tonga raha miamboty azy any avelany any. Ary aleo amin'izay fitain'andro any ny mission e. Aleo hidirana degana eo indray raha isa manja kely. Tsy maintsy ahy ianao anio. Mandrosoa fa tsy midy io e. Mbola tesitra amiko ve zanako? Mandrosoa dia mipetrapetra papa. Ary aleo hidiko hitrano ty dia n'izy mbola variana manamboatra seza io. Salama tsara ndry. Fona kipa tamin'ireny omaly ireny a. Aleo fa tsy amerina tsony a. Avelako nareo hiaraka. Izany ve? Mipetra aloha e. Tena marina ve izany papa? Tena marina ki izany a. Misaotra papa. Tsy mihitsy aloha fianiko izany dadako izany ka. Aleo avy eo fa tonga dia ety any izay eo ambony fandriana eo. Avy ary e. Ohatray? Ory papa, fa inona ataonao? Fa maninona ny atosika mafy e? Fa inona ho aty ataonao? Mesoranko ianao fa tsy mety izao ka? Ory papa? Ndrekako, fa ataotrindrina ato ambany ataony ahy e? Melao ah! Fa maninona koa ny soronao ny akanjoko? Misy miava zany akeo raha isa malala koa. Ila lokevitsika ro andro any mandrapatonga ampely. Dia sahanao ve e? Ka melao ahy ianao. Tena tsy mijanona mihitsy izany. Ao mokia. Anaiko mora sa atao barofo. Tsy misy manaiky olanao izany eto e. Iala ianao sa ty ala? Mba mandrao anaony.
Sipakely io ve dia vita ininy io. Sady aleo amin'izay soroko ny pataloha fa efa voaly zay nambarao rehetra. Mama! Marena ty. Fotsy! Marena ho ahy. Ary ianao mitady vahaolana angela fa sao dia vahaolana eto koa ka. Izy variana tsara mihitsy ny taroako any amin'ny kasarotany any torana any. Eny ianao! Maty marina ma. Dia eny akoa fanampiny. Zay sofa anisany vinty atao doam-pandrinako teto. Zay ny lohany. Andriamanitra fa atao mikorina be zany raha zany. Sady anao amin'izay ka tsy te handositra. Mamaiky andrity resa. Tsy misy inona reriny iny a. Ny anso teo fotsiny mpiara-mianatra fa misy devoir de groupe no zaraina atao. Ndrio nga moa efa mahazo mivoaka e. Tsy voamaly ny voateny hoe tsy mahazo mivoaka ato mihitsy. Fadatra moa fandraisan'ny mama io. Sady efa maly ane zany fa aleo andefa maika ka. Tsy mahazo mivoaka ndry. Sady aleo aloha anontaniako fa mpanao raha mahazo autorisation ndrio. Mandeha jereo any amin'ny efitrano koa izy raha hijery azy mama fa matory ao izy. Raisa, fa ndrive adale. Raha indrive dia raha andry matory. Fa raika ahoana moa e? Tsy misy maharaiko anintsony sady avelako ianareo fa lasa ay. Fa fantany aza ve marina sa ahoany? Dia isany laza sy taniny nefa. Dia sanatry hoe Hubert ve tsy nagntana tsembaratelo. Mandeha ary ndry fa aleo izy jereko ao e. Dia karakara tsara ny vadinao e. Ary aleo jerena aingana aloha izay ataony Hubert fa ohatran'ny hafahafany izy zany. Aleo avy amin'izay ty varavarana ity. Way, Hubert! Fa ino ny tia miboridana be ty? Dia sahanao ve? Ary toa mandeha rany e zany lohanao zany e. Hubert! Hubert! Aleoko foana mihitsy aloka. Ary toa tsy mahatsiaro tenana izy zany e. Hubert! Hubert hoa! Mifoazy ianao? Andriamanitra! Fa natao nikela Raisa inona tato re vadiko e. Ary aleo aloha iantsika dia nampy hitondra ny teny amin'ny dokotera. Avia aloha dia aleo tonga dia ampidirana anaty fiara. Eo aloha mba entina izy fa iantso any Raisa aloha e. Allô? Allô? Fa inona ny tranga tato e? Dia inona ihany koa no nataonareo tato? Gano maloha mamao dia anontany ny vadanao e. Valy fotsiny a? Nataondry inona vadiko a? Izay raidry tamin'ny zavatra ny lohany. Tany io izy ry mamao fa lehibe ka. Olona tsy mahatsiaro tena ve dia amaly an'izany e? Mbola tsy matsiro. Inona ihany koa zao mampiamendry an'izany? Toriko indry raha misy mahazo any vadiko io a. Tsy misangako. Ndana toreo e. Tsy misy atahorako an'izany. Dia ho hitandrikely ny tsoeny fa mbola tsy hampafirin'ny olona efa nitoriko raha ndry inona dia zanako aza. Sady zao tsy ilaiko koa ndry verina etsony. Ndana mitadava izay toerana fatesandry any. Tsy mila. Ka za ihany koa tsy verinao tsony. Zay fa velomenao. Aleo tapahana mihitsy fa mandriraka. Teanao amin'iko. Sady aloha hamonjy any am-pianarana aikana dia ihany mahita izay atao e. Andriamanitra! Fa inona daholo re zao e? Aleo aloha eto ambaravarana eto mijoro e, sady mitazana andrivo. Toa tsy eny amin'ny toerana mahazatra fa imenjarery ihany io. Sa sanatria tsy afaka nianatra vokatry ilay maliny. Aza misy ane izy zany. Aleo jereko daholo aloha e. Fa tsy ry misarotsara andrivo e. Tena misy feloana izy zany. Tena mifoana rivo fa tsy fananiko reny aho. Ndry mampalahelo aty izy. Aleo aloha atonoko eny dia hita eo izay atao e. Rivo? Raisa, aza manantona akory ianao a? Tsy rivo a. Tena mifoana aminao a. Tena tain'Andriamanitra ianao Raisa. Aza tonona ohatr'izao fa mbola misy andrasany raiko a. Tsy te hamony aiko fa nda ianao mitady mpiranavaka.
Rivo sitrapoko any ao azy iny fa pampataholo ny Antondreny. Tsy Raisa. Ndany ianao eny Amenja mipetraka fa aloha hitokana ety. Sa tsy ho eny, sady tsy aly eto aminao zany koa. Eo indray ary ianao zany fa aleo zany finderiarinery e. Tena tsara ho antsika miaraka. Enona dia ny iray toerana koa azy e? Fona lesy moa. Aza mandeha laha fa aleo foana ary any andeha. Eny, marina tokoa aloha ny olona fa izany mendrika ny zakany atalahy papa fa tsy alahy. Elahy tsy zanany. Izay fa lasa rehefa veloma ilay. Veloma ianao. To mampalahelo indray izy sady. Azo omena tsinakea Raisa fa fitsinjovako ny aky daholo zao. Tena tsy mametsiny andrivo aloha tamin'ireny fihetsiny. Mafy loatra kosa aloha ireny maly ireny. Na ny teny maharasy ny tosika anazy azy ihany aza. Dia ahoana marina moa izany ny toy ny fiainako manomboka eto e. Aiza no hipetraka dia aiza koa any Antondry. Dia inona ihany koa no manina. Aleo rangahy izany ho any aho. Aleo hialana amina farany amin'ireo so mba miova hevitra ihany izy. Sady any ihany koa izy mitsangana. Aleo arahako miroro amin'izay. Rivo! Fa inona mihitsy ny tanjonao ty Raisa? Ary raha tonga dia tonana basy any amin'ny papanao mihitsy raha angaha tonga dia vonona zao dia zao a. Aza mba manao an'izany kosa moa Rivo. Papany eo any Antondreny fa tsy zahay. Tena mifona aminao a Raisa. Avy alao iana malalaka. Aza ampitahorinao a. Zahay fa lasa ka. Rivo, izany ka voaraka tao an-trano e. Tena lasa lavitra izy marina. Seniny akory ny teniko farany teo. Dia ahoana ny atao? Raisa, afaka rimena ve aky ny fahitandry ihany toso miraika amiko mihitsy ndry ty e. Mba apokosy any ange aky izahay. Ay mibantambany volo be iny mampitapy andry ohatr'izao. Tsy aleo ndry miaraka amiko. Mangina ianao e. Sady tsisy raraiko anao akory. Sady mandeha fa sao etsoko vonjeo eo a. Ary toa maivava. Dia mikasa ho aiza moa mikala kely amin'izao ka. Atorany ambany tunnel lasa eny tsara lalàna. Raverinao fahatsariko nga ny teninao farany teo iny ka. Ka ao anao inona nefa izany? Fiainanao foana atao izay mahatsara azy fa ny avy alao aho ry. Afaka mampandrosotra anao ange ahy e. Raha tsy mampaninina anao. Ianao ange Raisa tiako e. Mandeha any no mandeha fa za tsy mila fiatranao ka. Indray ary. Dia miomana. Ary tiavina loatra ianao. Fa manina marina izany raha matory any androany alina. Modekena aloha fa ny vatana fotsiny tandremana tsara. Sitra ny haiko. Menja! Andratsara e! Naika any moko. Tratrako ihany ny tanjoko. Iza kosa ny anaiky ala maina eto. Makanjara aloha androany alina. Fa inona koa izao mampime anao eo ka? Sa mime afaoriko? Tsy misy an'izany ekipa faly fotsiny afa afaka mamonjy andry e. Ary mety miketrika zavatra fa ny izany fimezany izany. Dia ala maina eo ianako. Ay ve ianao tonga aty e? Ary naninona tsy nanaplaza mialoha akory? Na fanalahida aza tokony navelako anao. Olo ty Rivo. Fino ty amin'ny lohan'ny lahy ty? Tô mifefe be? Zany fa nenjera kely izay aho e. Dia somary voikely io fa efa sitrana anke io e. Nisy an'izany ve lesy dia tsy mba nilaza tamiko akory lahy. Dovina zao io ny voany io dia taiza ny volany tsabony latena? Efa ray volana izay ireo io voa. Leo aloha ezahana venina ihany ny marina. Raha ny vola indray taty ihany nakana kely. Ay. Fa salama ve aloha dady e. Ary ndao aloha mandroso fa efa mivoko ny an-trano e. Ndao ary. Mba milaza ihany lesy rehefa misy vaovao ratsy toy izao fa sao aninina. Eny rery dada. Efa manahoana zao ianao amin'izao. Toa tsy mivalianao akory mantsy amin'ny fanontaniako. Efa salama lesy aho. Fa akaina mihitsy iny andehanako ty io e. Ary indiana aloha abdily le vary nentiko ao e. Tsara kosa zany a. Ary inona vavaona ny tanàna aloha amin'izao e? Inona moa fa ny dahalo lesy ny manao ny ataony e.
efa olona telona hoe izay ny firainy tany. Zany a. Ny omby lasany moa efa manjatona. Zary raha misy tafaverina. Mampalahelo koa zany. Ikarakara sakafo aloha fa matoatori kely dady e. Dia lana tsy indrindra ny amin'ny setroka fa tsy maintsy arehitra tantrano mantsy ty. Zany hoe alohan'ny amoana izay veloreko sao dia maty ndraiko. Nefa ny andro tika fa amin'ny enina arivo. Karakara ao milamy mare. Za koa hidabodaboka kely mihitsy aloha fa reraka zany. Ena re. Ka mandroa aky dia mipetrapetra. Tsy tena hoe luxe be ato fa tsotsotra ihany aky. Afaka tonga dia eo ambony fandrindry no mipetraka rehefa tsy te hipetraka eo ambony salon io. Aleo eto amin'ny salon eto ane ka. Ay, ka inona ary no atao andry? Le maivamaivana sa le mafy dozy? Aleo amin'izao lesy fa zanketo tsy mandray zava-pisotro misy alikaola mihitsy e. Misaotra? Aiza koa aky. Aleo ny andry atao labiera ary. Za mantsy sotro an'le maherieriko. Mbola ho lava mantsy ny alina iny. Misaotra lesy fa tsy misotro an'izany aho a. Raha misy jus naturel aloha dia izay ihany aroso fa raha tsy misy moa dia aleo amin'izao e. Arindry masina be. Oh, maika tiako. Nefa toa ahoana io raha mbola matanjaka be io. Vita ve nefa noeritreretana? Za koa dia masina fa mitandrina ny tenako amin'ny zava-mahadomelina fotsiny e. Eny ary aky. Andeha karakara kely aloha fa endrasio. Eny ary lesy a. Eny falatsy. Aleo arahana mahazotra ny aloha fa sa mitady anao foana. Aleo arahana tsy moramora dia tsy kilivina izay atao. Inona moa raha beko fampatoriana ny ranom-boankazo arosoko amin'ity e. Aleo raha an'azy no atao. Mba vita tsara misy eo amin'izay. Aleo alaiko any ambony aloha le fanafodiny dada tamin'izy nandalo taty. Fanoverina. Ary aleo aloha hiverina eny amin'ny toerana dia mody mifantoka amin'ity fahitalavitra ity fa sotratra eo. Misy zavatra alaiko vetivety aloha aky any ambony any fa avelako vetivety ndria. Azondry ovaina ny sainina fa io ambony latabatra io ny telecommande. Eny lesy a. Fa za dia misahirana na izany ary a. Eny e, zay fa lasa aloha. Tsy mitondra tavoahangy na vera aloha izy. Aleo rehefa izy tafaverina indray vao arahana maso. Maika indray fa so ahita loza eto. Ary mba nanao azy rery ivany. Dia tena tsy nirarainy tokoa teo iny. Eny raha ary ny any aloha ny azy satria nahitany loza ny fandraisany tamiko. Ary papa mendrika ny mbola tsoina hoe papa ve raha izay zava-bitany indray. Za koa tia tao mandany rondoa amin'ny zavatra tsy misy dikany eto. Za ihany angy aty virina e. Ikarakara ny sotrosika eto aloha aky. Sao dia misy zavatra nampiananao? Makalondry ainy e. Fa indray ve ny ikarakara? Somary tetra kely izy raha fanahiny hoe mampy azy mampy azy ao ka. Ka zany hoe vehivavy ny ato hoe rariny raha izany mikarakara. Mipetrandry mipetra e. Aleo fa vitako io sady efa zatra ny ahy. Eny atrika. Ary aloha indray raha namasy fa sasanafika mitady anao zavatra hafahafa io iny tokoa ary. Ary inona zany eny amin'ny tanana iny? Fanafody. Iny fa nalatsany ao anatin'ilay vera. Tena vera kely satria vera fisotro ranom-boankazo. Dia alamaina eo ianao koa. Sady aleo hiverina dia raisina nentina dia andeha andosotra. Lasa izao. Ary aleo aloha hitsaitsaika ihany a. Sady mbola dininy ingezany nanitrano e. Zay. Tafavoaka ihany a. Aleo tonako amin'ity vatenitra dia mba ahafahako mandosotra kokoa e. Zay. Ary aleo aloha andeha hiala lavitra eto e. Zay vao mitady ny atao sy ny toyany. Zay fa vity. Efa levona le fanafody. Izany tsy anaiky anay eo no raisa. Sy mpamanza be ohatranao io ve dia avelako fotsiny amin'izao. Non. Za lesy raha rivotsy miahaka ohatran'lahy. Vita kety raisa malalako. Raisa? Ary lasa izy. Sanatria ve lasa nivoaka? Mity koa ane izany trano izany. Tena lasa iny.
loza koa zany. Aleo aloha atsoko dia hita eo e. Tena tsy mandray any e. Aleo ezahako atosika aloha ty varavarany ty. Tena mafy atosika be ange izy zany e. Tena mafy be ty. Ino mafotsy kelikely ihany kay. Zay fa ny vo. Dia ahoana no atao? Sa aleo koa rangaho any fa tsy hampafirin'ny sipe efa nisombainy iny e. Aleo miditra amin'izay. Rehefa tsy azoko moramora iny dia azoko amin'ny mafimafy. Raha apitso any dia ho any amin'ny polisy. Aizany tsy anaiko eo rehefa ho endrikendrehako nangalatra tato an-tranoko e. Amba misy koko ihany koa any aty raha sipy e. Efa navita 3 kilometatra kosa ka. Sy aloha fa mbola tsy tena maizina tsy mangina be. Dia ahoana amin'izay zany atao? Noana koa ny toyany. Dia iza no tsoina? Maman ve? Fady amiko aloha niverina any. Ary maninona moa raha mialanina any amin'ny rivo e? Andeha andramako aloha e. Raha tsy tefetso atody e. Ileo atsoina aloha. Reza moa ilay numéro teo. Izay kosa ny famanino ka. Allô? Allô? Rivo? Fa misy inona indray fa isa? Fonjeo lesy arivo a. Afondena amin'inona ianao e? Ngatsy babanao mamonjy anao. Fa iza lesy zany rivo a? Olona diso numéro zany dada. Afondeo moa e. Tsy mahita leny ahy e. Alefa ty moa fa rehefa ty azavaiko aminao e. Moa rivo a. Aza mitomany aloha ianao ka. Fa aiza misy anao amin'izao? Ty Andohalo izy a. Tena lavitra be zany a. Ahoana zany ny fomba monjeko anao any? Ny andro ty efa alina. Za ianao tsara fa tsy misy volakana taksi akory. Da vola lafa mihitsy aloha fa tena tsy vitako ka. Olo ty rivo a. Fa iza ho azy zany? Heverina lafa tseniko daholo anga zany resaka ny lisany zany e. Mpiara-mianatra aminay zany dada. Ndena hono izy fa tsy haiko hoe fodena amin'iny. Sady lavitra be tsy adana foana zany e. Any Andohalo ony. Amin'ny fomba hoana kosa moa no ahafahako mandeha mamonjy anazy any. Allô? Allô? Arivo a. Tsy azo irisihana anga zany e. Sa efa niova koa ny toetran'ny lahy ka tsy tia manampy olona tsony. Sa zany anaran'ny lisany taty. Raha zany ve lesy tsy aleo nijanona tany an-tanàna ihany la manam-pahaizana nefa kely fisainana. Tsy izy kaly ty a. Alay vola zao dia zao any zany olona zany. Mampitahotra ane zany dady e. Ahoana moa ny amakikarerany lalana iny? Tsy ataony lafa ny aiko a dia mila tonga eto fotsiny zany olona zany. Ena ary zany. Allô? Faiza ho aiza nefa ianao amin'izao e? Allô? Tsy eto amin'ny zaridaina e. Sa hitanao voan-jatovo dia eny eny ilainao? Zay mihitsy ny mety. Allô io zany mihoana? Misaotra lesy a. No ny tenin'ny dadanay nafakanao iny fa raha ny sitrapoko a. Na avelako tany ianao. Ahoana moa ny loko hoe tsy fantrika anay zao? Efa mahazaka anareo mihitsy mantsy zaniko. Aza manalesy fa zareo ny ety a. Za koa zany mba fo e. Mandry soa ary ianao e. Tsotra be na ty aminay aty a. Misaotra lesy a. Sady efa nanavitra ela mbola nampandroso hatrany ihany koa. Sady tsara ny natsotra azy e. Hoay, manahoana tompoko? Manahoana ianao anaka? Masoko ve no mandroro sa tsia? Tena mitombona mihitsy ny fanahika. Izy ry dada le namako nalaiko tany a. Raha efa ny anarany. Varina mijery be aitsy. So dia mba tsy tia izy ny atongavako e. Variana be ny tady zany e.
Sady jereny efa mahadinika mihitsy ilay zanak'olona e. Aka, tena ialana tsiny anaka fa nisy nahavariana kely fotsiny e. Mba hafahafa koa zany fandinika dadan-drisa zany a. Mipetrapetra aloha ianao e. Eo amin'ny seza mipetraka. Ato koa teritery fa zara aza ataon'olona roa. Misaotra lesy a. Efa masako lesy ny sakafo fa arosony azy a. Ianao koa dia misahirana. Misaotra indrindra. Aleo lesy mba hirantsika mihina ty fa tsy laniko sady ny saiko koa zany mbola mikorotana. Ndao indray ary so masy everina fa mpamosavy eo tokoa izay mianaka. Indray tsy izany kosa e. Mahazo toa ary nareo e. Rehefa avy eo tsika miresaka indray. Marina tokoa zany. Maso toa kia. Misaotra anareo mianaka. Iza marina ty tovavy ty dia ho zanatry izay ihany iny a dia efa ampy e. Tsy dia mahazoto mihitsy ianao zany e. Sa tsy mety aminao ve ilay laoka? Tsara be aza fa tena tsy mazoto. Fihinana marina moa zany nanjoanao ty e. Afaka tantarainao ve? Eny tokoa. Zaho ary izy mianaka dia no ihany. Dia izay ny zava-nitranga ry izy mianaka. Tena mampalahelo zany ka. Fa mahereza aloha ianao fa misopatra ne tsy maintsy misy foana e. Misaotra dadandrivo a. Tena mifonaka ary satsiny ianao indray tamin'ny atoandro teo a. Tsy maninona lesy zany a. Ary andao amin'izay tsika atory fa efa alina ne ny andro e. Nareo mbola hianatra rapitso. Aleo ianao anaka eto ambony matory a. Dia izay manaka kosa mamelatra gony eo ambany. Ianao mantsy mba vahiny. Sao dia mahakamo zany ka. Zany ka afaka matory eo e. Mba ampindry fotsiny amin'izay. Dia eto ambony ianao satria ianao efa mba nahazo taona ihany ko. Menatra manko raha hoe za tanora kely ty indray ilay azo tsoarafara. Tsy maninona ki zany a. Alao zay ny eo ambany. Eny ary izy mianaka. Misy miantso a. Afaka tolotra ao ve io kitapo rivo? Ty ary. Mamanty. Aleo tsy raisina fa mandreraka ka. Atao tsy raisinao ilay telefony anaka. So mba maika kosa zay lazainy ao. Maman io e. Dia mbola tsy misokatra aminy koa ny foko. Aza mba manao an'izany re. Areninao foana ne iny. Araisy ny antsony fa mety mitaintaina izay milenao tsinody. Aleo ary verina ihany sao dia ampenoko anareo ny vavapeny. Iny ary. Allo? Allo? Efa miomany ndray fa polisy ny atako mikaro kandriany a. Tsy raha raika na higaza azy ndray. Sy mpahita-dy manana-tenany amin'ny namonondry vatoko. Zay fa afaka didy a. Maman tapaka. Namon'olona fe ary izy mianaka. Andriamanitra. Mitony aloha ianao e. Tsy namon'olona zany ianao fa izy ny namony tena sady mendrika azy zany. Ray manolana zanaka zany fe tsy efa mendrika no faty. Marina izy ny tenin'ny dady zany a. Izy ny voany nataony. Ate ianao aminy eo izy ko. Mendrika azy mihitsy zany. Na izany azy manenjika ny eritreritra ne. Aza miasa aloha amin'izany ianao anaka fa rapitsika mandalo any dia hita eo natao a. Ito tena ny ve? Sanatria kosa aloha zany a. Aleo hijanona ty any fa nareo mandehana makandra ho any. Ka tsy hitany ane zany e. Sady izay koa olona tsy fantaro raha teo. Aleo ary fa atoroko anao rehefa mitranonay a. Dia ianao mba mandeha manara-maso zava-mitranga rehetra. Na ny toerana ambevena na ny fotoana satria any manko vao mikasa eo na maman. Eny ary kia. Dia matory amin'izay fa alina be ny andro. Sady zato fa tena valaka tanteraka mihitsy. Tafandrimandry nareo mianaka. Eny ary anaka. Tena tsy matoky lolo mihitsy fa tena tsy maintsy manatrika ny fandevenana. Ilay koa ny manamarina vao afaka miteny. Telozako ry lanitro. Na fahatolona sahady nefa tanora vao eritreriny. Sy malotondra sahady ny tanako. Tena niko ny nataoko e. Nafona aminao atombo. Tsy naposiko iny. Fiarovako ny tenako sy ny fahadiovako. Vonina nisaka ny sazy mendrika araka ny fitsaran'ny tany. Aleo amin'izay aloha atory fa efa hisasaka koa ny alina.
Fa inona foana moa zany nitazatazanina ao anatiny ao? Efa ho atasakadiny zao ianao nitsikaritry teo. Sa mieritreritra makitrano dia mijerijery lalina sy fomba rehetra dia zao? Aiko aneny toetranareo komosomosy tony. Ary mandehana miala eo, sa kako polisy? Ianao koa manaitra. Tsy zany re tompoko fa mitady asa e. Hitako mba maromaro olona mantsy dia mabe fanantenana hoe misy eo na dia ampiditra olona fotsiny azako. Aleo manday so mahazo loza eto. Tsy misy aso sady tsy hitanao nga filazana manjoe mbavady io. Samy tapina ny masonao. Ary ale mandeha fa manala baraka anahy e. Enao ihany zao mahantra fa ny rehetra deba be daholy. Sao dia veriny olona ao fianakaviako ka petry ny voninahitro. Eny ary tompoko. Dia miala tsiny aminao raha nataonao sy ny voninahitro ny fanarovako. Mandehana mihitsy fa maimbo e. Aleo tsy mamaly tsony so hitoy io ray ty resaka tika. Aleo tonga dia mandeha. Mba raha mitoa ahoana koa re iny e. Tena mety iny ngamba le reniny ray saka. Mitovy sy misy valaka amin'le ray tonga tany am-pianarana mihitsy raha nitoetra. Mba fianakaviana banambany olona raha nga zany. So ihany lola revitsy ny tetateta tamin'ny sipy iny. Raha pitso hariva hono ny aleviny anjanahary ny razana. Firy moa izy teo? Mitelo sa mitelo sasany? Toa mitelo ka. Ary aloha hiverina amin'izay ampandehan'izy mianaka aloha zaniko. Fa lavitra koa ny tsy adina raha hoe miala avy aty Andorana fotsy zany. Za koa moa zany tsy maintsy mandeha tongotra raha teo. Vitsy izay fandevenana. Fa atao tsy mbola hitapoka foana mihitsy ilay kiala rehetra mpamono olona iny. Dia polisy ao tanàna koa any tsy mba manao ny asany araka ny tokony ho izy. Efa hatramin'ny maly maraina ve no natao video sestra dia hatramin'izao mbola tsy nahitana vaovao. Fa inona koa ny ianao e? Tsy mahalala fomba fa mandona varavaran'olona fotsiny. Rehefa tsy mahita io mahasoa dia sory any fa tsy. Miala tsiny re madama, mamangy amin'ny fahoriana re. Misaotra. Ary mela andehanako. Andraso vetivety aloha madama fa misy resaka tiako resahana aminao e. Aza mifanadala mihitsy tsika. Angataka. Za tsy manana sady tsy mpanao asa soratra eo. Tsy zany re madama, sady tsy ahatra ny resaka resahako anao zany e. Hitsahako eo anao fa za aza sakatsakanana. Tianao hita ny zanakao? Zanako iza. Ary midiry aloha ianao aty. Aleo ety ivelany ety ana so mandoto ny fiaranao e. Ny zanakao ia, manan-janaka firy ianao? Motsy raha ihany. Za tsy manan-janaka ary tsy mbola niteraka raha izay no tianao fantatra. Ary raha isa ataonao aiza? Sa efa nivononao tsy ho zanakao tsony fa tsy nanaraka ny didiko fe lehibenao? Raha isa. Ataoko adala ianao ka ho tesitra. Tsy misy niteraka an'iny izany teo. Zaza tsy nisy tompony iny dia nitsiponyny. Izay marina ary aleo andevatsy. Maman. Ay mbola tsy voasambotra ihany ilay mpamono olona ity. Ay zany ny antony rehetra ireny. Tena tsy fanina ianao e. Sa anao na mila malalaka ny data andolana satria tsy zanakao. Tsy misy idirako izany fa feran'izy samy rery any izany e. Izay ngamba no hita ny fahavalo-babena avy aminao. Everinao fa tsy vola tsy toko tsy foroana moa ny lanina namelomana anao sy nampianarana anao io. Ary aleo amin'izay andefa so lasa ihany koa ilay polisy eo ivelany io sambotra anao. Tsy miala eo izany ianao e. Mila mazava amiko androany. Aiza indray aman-dreny. Novonoinao sa nataonao aiza? Ie, novonoko mihitsy fa manelingelina. Izay no tiako ianao fantatra. Andriamanitra, tena olona tsy vanina ianao e. Polisy, enonareo izany teniny izany. Io dia anareo ny toyany e. Raisa, dia sahanao? Ie, toy na sahinao namono iray aman-dreniko ihany. Fa dia efa naposika ihany koa anke ny toetranao sy vataka. Meno dia nitondra polisy namarina an'izany. Izay taonao any koa e. Ny andry koa ane iny mbola mitoy ny afere. Miomana koa fa tsy maintsy hitsinja ny vokany. Io koa ringa polisy ilay olona namono ambadiko a. Io tiany koa izy araka aminareo. Aza matahotra ianao vehivavy nitolo-batana tany izao mbola hitanao izao e. Tsy adala toanao mantsy izy ireo ka iny anganinao a. Andao amin'izay ringa polisy fa tsy te hifanatritava mikala vorondolo itsony a. Eto any koa ny anareo e. Samy mazaka ny nataony.
Ary andao amin'izay koa tsika telo mianaka ohatra fa mavesatra izany tontolo androko izany ka. Andao ary anaka, dia mitony ihany fa soa arary eo ianao a. Ianao ve anaka tsy mba malahelo ny reninao any am-ponjany a? Efa ho ray volana izy izay nitafiditra tany nefa tsy mbola namangy azy tany mihitsy ianao na indray mandeha monjy azy. Mbola tsy misokatra amin'ny any fokary dadandrivo e. Olona efa namono iray aman-drenina izao ve dia mbola ho vangina ihany koa e. Ekeko izany anaka nefa tsy ampiverina ny ray aman-dreninao ny fidiny fonao aminy. Ianao aza tokony hisaotra azy mba nanaiky ny taizanao izy mandra-pahalehibenao io. Marina mihitsy izy ny teniny dadanay a. Ka izany ary izy mianaka tsy tia mihatsara vela tsy mihitsy amin'ny fiainany. Rehefa tsy tiako ny dia tsy tiako. Aza mba mafoto io re anaka. Ny fandalovanao any mety ampiana ny zogalanjainy. Sady mety hahalalanao marina ihany koa mahakasika ny momba n'ireo ray aman-dreninao. Mandehana re sao tara eo no voanininy. Fandalovana niny eto an-tany. Ary tena marina tokoa izany a. Sady ilay ahafantarana momba ny ray aman-dreniko mihitsy ny tena mahaliana ahy. Fa raha momba ny indray a, mbola tsy tafaverina ao an-tsaiko akory. Ka mandehana dia n'izao fa mandeha ny fotoany. Ary maninona moa raha miaraka amiko nareo e. Sady akaiky aty ihany koa aneny an-tanimora e. Ary andraho melo ary ny vary dia mba hitondranao azy koa e. Eny ary fa hikarakara e. So ihany aloha fa mba hanaveran'ireo garda hitokana antsika ny resaka e. Dia mba ezao ampitona ihany koa ary izy mianaka fa so ananao foanao a. Ianao mihitsy anaka mila tony meloa. Reninao foana iny. Aleo fa ezaka e. Iny izy fa avy manantana antsika. Mifona mitrika izara sa tena mifona kia. Tena mijinika toy ny rian-dranony Lily manaraka ny tavany manontolo ny ranomasina. Sady mandohalika ihany koa izy eo amin'ny tongotra ary mikoko be mitomany. Andriamanitro, ampianaro ahy hamela heloka tena hamelanao ny heloko. Mbola hamelanao ny heloko. Nitsangana ary mama. Aza manao toy izao ianao. Mamelanao fa mba tiako fantatra fotsiny ny antony namonoanao ireo ray aman-dreniko. Misaotra kia. Eto fiako izany zanako izany. Mahalatsatra maso ery mahita azy mianaka amin'ny famihana ranomaso. Eto izany vao fantatra ny tena marina ny momba ny tantara ity. Ary andao amin'izay ary hipetraka aloha dia tantara fa sao lany eo ihany fa ny ora famangina e. Kia. Sawari. Samy meny tsara anareo telo mianaka. Niary niasa nanao mpanampy hatrany tao amin'ny ray aman-dreniny renao zasy ny reninao 20 taona lasa izay. Hubert moa tamin'izany vao avy navita amin'ny fianaran-tany ivelany mahakasika ny fitsaboana. Tsara taresy bika tokoa raha Hubert ka na tonga avy tsiritana teo amiko. Tiako tokoa izy e. Niezaka nambabo ny fony tamin'ny fiteny a, ny fihetsika ary ny fanao rehetra. Efa vitako mihitsy aza ny trabarofo tao an-efitrano ary nikasa niaraka handry aminy kanefa taony diny tsy hita avokoa izany. Mitodika tany amin'ny reninao indray ny fonina dia hoe efa niteraka reto koa azy izy tamin'izany. Teo amin'ny 2 taona teo mantsy ndry tamin'ny fotoana io. Dia aza mbola tapahandry aloha e. Niaraka tokoa izy ireo volana maromaro taty aoriana ary nikasa mihitsy ny hanolo-tokantrano. Teo ny nanomboka ny hevi-dratsiko. Nitaomiko hitsangatsangana ny reninao resaka tany nampisotroako azy rano nasiako pozina. 2 andro taty aoriana izy dia nandao ny tany. Na dia niezaka tokoa azy Dr Hubert nampianatra ny fahaizany mampalalana rehetra izay nianarany. Nanomboka teo dia nifindra tsy moramora taty amiko ny fitiavany Hubert ka nifara tamin'ny fanambadiana taty aoriana. Indrindray tsy maintsy nitazominay satria tsy hita mihitsy ny fianakaviandry hatramin'izao. Izay ny antony naminoko ny renindry. Fa mifona kia efa nanenina tamin'ny vitako
ka taty aoriana dia izany indray no niaro andritra amin'ny toetra ratsy ny Hubert. Efa elana izy nikasa totony fahadiovandry fa nasaiko ny andro izy aloha fa mampalahelo an'andry raha hoe tanterana izany. Na ny fiarahandry amin'ny lehilahy fa azany hoe efa nasainy ny ferako e. Dia voatery any anaraka satria tsy tiako indrio fatifaty foana. Hubert mantsy iny e. Rehefa tsy azo no ny tanjony dia vitany mamono olona. Rehefa reka izany ny tantara. Fa iza moa ny anaran'ireny Ray Sara tsy mahadiso? Tena tsy hainy tanteraka fa Peno fiantsonay azy. Andrekaiko? Fa hainao nga izy? Tohizo aloha fitantaranao e. Aleo tohizako ary Peo hoe mantsianao ny anarany. Eny e, na tamin'izy maty aza ka tsy hay izay tena anarany manontolo e. Nataonay fotsiny ny taratasy ahafahana mandevina azy dia nalevina any ambanivohitra ny Sorobe any izy. Na le toerana anazy tsy tena tadidiko satria somary efa hariva ny nandevenanay azy. Indrisy satroka nahitanao kanefa mbola mistera izany. Ary inona hoany nahataitra ny tatandrivo teo e? Mitoniary aloha ianao e. Efa misy inona ka resaka mampitahotra nga lazainao? Tsy mampitahotra ka, nefa arakaraka mpiaino azy ihany io. Ka tantarao re sady za koa efa te-heno fa atao hafahafa ihany izany resaka izany mansoko. Jerena ianao ry dady, miondrikondrika tampoka teo. Ny raha masonao tsy mitsahatra milatsaka. Ny trakay ianao aloha dia tantarao mihitsy ka. Fa misy inona marina e? Zanako ianao Raisa, zanako ianao. Ina tsara? Matra ve ianao e? Tena marina izany, zanako ianao. Vao nahitanao dia fantatro izany satria mitoky tsy mitsy valaka aminao mihitsy pereninao. Tena izy nafindra mihitsy ianao na ny endrika na bika na ny toetra. Zanaka no mifono aminao fananary ianao sy ny reninao tamin'ny voateraka taona tapany monjy ianao. Tsy fidino hafa ny saran'olona tsy tia isika. Fa ina daholo re izany? Fa manina koa ny saran'olona tsy tia? Zanak'olona sahirana hatramin'izay mambony ny asam-baiko. Nanam-pitiavana ny reninao nefa vantany vao tonga tany aminay izy. Zanaka mpampianatra mantsy izy ka voatendry asa tany aminay tany. Ny fakahita izay kanefa tsy nankasitrahan'ireo ray aman-dreny ny fiarahanay. Nisisika teny nefa izay ka nivady ihany ny farany. Niteraka andrivo sy ianao izay fa nahagaga sy nampalahelo anay dia tsy mba namangy anay na indray mandeha aza ny ray aman-dreniny be. Izay raha teo moa efa tsy nahazo alalana intsony nitsidika any. Fo ray taona tsy tapany nefa ianao dia afeky teny dadabenao ka tsy maintsy nentiny nanaraka azy ny reninao. Ary rivo kosa najanony taty amiko fa ianao ny lasany tany. Zolo ny anarandrita amin'izay. Nanomboka teo dia tsy nisy vaovao intsony mahakasika anareo satria na ny toerana ny findrana aza tsy nilazana anay. Ny telefonina koa moa tamin'izany tsy mbola nisy e. Dia nafoko tanteraka nanomboka teo nareo satria atody miady amam-bata aho raha nitazona anareo ary onjonay mianaka sisa nanomboka teo tamin'ny fiainanay. Marina tokoa ankizy izany. Zolo ny anarandrita amin'izy vao tonga tao fa izay nanova azy Ray Sara efa natsanganay ho zanaka indray. Dia mpianatazana izay sy rivo? Eny rehetra. Soa ihany. Fa soa ihany ahoana kia? Ka izany ino nampitiavana lahatra amin'izay? Ilay izy izany tsy fitiavan'olon-droa fa fitiavan'ny mpianata. Na za koa izany dia voasarika tanteraka tamindry e. Fa za fotsiny moa izany natahotra. Eny e, soa ihany tokoa. Akay kion-dalana ampivondrona antsika ireny zavatra rehetra ireny. Marina tokoa izany. Tena faly ary izy telo mianaka. Tena hoe taty ampontsaka nefa fifaliana no hita. Na za koa izany faly. Nga nareo rery e. Mifankatiava tsara izy mianakavy avelan'Andriamanitra iseho tokoa ny trangan-javatra iray anehoan'ny voninahiny. Tena marina izany rininy. Kion-dalana maro tokoa izay nandehanan'izay voatolo sy amin'ny toerana iray sy tena tsara sy masoa. Ary aza manary mamoa fa tsy hoako rehefa avy eo ihany ny fitorinanao. Tsy mendrika anao teo toerana ity satria ianao no nahavita maro indrindra teo amin'ny fiainako. Ary ianao ihany koa no antoka nampiona tamin'ny raiko niteraka. Misaotra kia,
Ary androany no manolotra ny fananako rehetra ho anao ray sa ifalianao miaraka amin'irainao? Misaotra maman, etsofiniko mafy ianao. Misaotra n'Andriamanitra tsika. Efa tapitra ho ny famangina fa velomina ireo telo mianaka. Eny tokoa. Eny rery maman. Vetivety ihany sisa dia hiaraka hipetraka indringa tsika e. Mbola voninandray avy ianao na dia maro aza ny adalana sy ny fahotana vitako. Tsy maman, fitiavana daholo no nanaovanao an'izany ka mendrika variana fitiavana koa. Tena olon'Andriamanitra tokoa ianao anaka. Misaotra retsy aho. Izay fa lasa. Maman! Tsy takatra ny saina tokoa ny fitiavan'Andriamanitra. Izany no tena hoe kion-dalana avokoa ny fiainana mandalo rehetra. Marina daholo izany. Kion-dalana nahitako ny zandriko indray. Dia kion-dalana nahitako ny zoko ihany koa. Angana ireo ihany. Kion-dalana nahitako ny zanako ny Terena Itsoaka. Misaotra n'Andriamanitra e. Ary andao amin'izay tsika hivoaka tatoka. Andao ary. Kion-dalana. Tantara no soratany antenana. Ireo amelan'ny tantara, Aina Kristal, Tomona Caroline, miaraka amin'ny Daniel, Kabanto Maeva, Andry Tavita Mikael, ary Fitaia Tsoadienne. Nandray feo, Pitikafo, nandrindra ny lafiny ara-teknika, Sarobitsy Dela.